Dia faly miaraba an'io rehetra mpanaraka ny pejy fampianarana mihira amin'izao alahady izao. Efa ela tokoa ny fanontanianareo rehetra no mipetraka hoe ahoana ny fomba hanakarana naoty ambony na commentaire zany na MP, ary efa ela ihany koa naniry ny tenako ny hizara vidéo mba ahafahana manampy anareo mamoaka an'izay feo ambony izay fa ankehitriny moa izy vao tanteraka. Ny zavatra voalohany indrindra mila fantatsika rehefa nampatsihiviko foana izay rehefa manoratra mandefa publication eo amin'ny page aho dia zao miankina be indrindra amin'ny resaka psychologie ny fifehezana ny teknika vocal. Tsotra fotsiny satria ny vatantsika no fitaovana no instrument ho ampiasaintsika hamoaka an'ilay feo, dia mila voafehintsika izay instrument izay mba ahafahantsika mamoaka an'ilay feo arak'izay tadiavintsika. Mitovy amin'ny mpitendry piano sy mpitendry gitara reny ihany io, raha tsy voafehiny iny instrument iny tsy afaka hitendry hira amin'iny instrument iny zany mihitsy ny mpitendry. Dia toy izay ihany koa tsika resaka psychologie tena mpitranga matetika ho antsika malagasy dia ny olana vokatry ny ratra anaty miatraika amin'ny feo zany, fa tsy hoe ratra anaty amina zavatra hafa akory. Ny tena mpahazo antsika dia zao misy olona somary mahery teny ka indraindray ohatra mikarantsam-peo isika dia izay fikaratsana feo izay no hitenenany mahery atsika ka lasa mandratra izay, dia izay ratra izay mitoetra ao anatintsika ao izay, dia rehefa lehibe izay no tena miseho rehefa avy eo. Ina moa zavatra mitranga? Misy olona anankiray ohatra teo amin'ny fahatanorany teo na teo amin'ny fahazazany teo, mikarantsam-peo izy fa no tenenina mahery izy tamin'izay feo izay, moramora fa makareny tsofa na ina ary zany feo zany toy ny fiongadradraka sy ny sisa sy ny sisa, dia tsy sa mamoaka n'iny tena feo n'iny intsony ilay olona rehefa eo, fa mitady hevitra hafa indray ahafahana mamoaka ilay feo. Inona moa rehefa tsy aigu ilay feo dia tsy maintsy mamoaka feo grave kokoa izy, dia somary mipetropetroka. Dia rehefa any akoraly izy tsy hanao feo voalohany zany mihitsy, atao feo faharoa mety amiko izy, satria voaka indray ilay mikarantsam-peo raha ny amin'ny feo voalohany dia iny fa nizarana an'izay feo ivaiva izay foana ilay feo no terena ilay feo mba ho ivaiva. Iny amin'izay fa rehefa lehibe rehefa avy eo iny no mitranga sahirina be mamoaka note aigu, na dia mikarantsam-peo aza ny tena naturel amin'ny feon'ilay olona, lasa somary garagara zany ilay feo satria no terena ilay feo. Lasa niteraka fahazarana vaovao tao anatin'ilay olona izay ratra izay, fahazarana tsy mety amin'ny feony nefa, dia tsy maintsy mamorona fahazarana vaovao indray izy zany mba ahafahany mamoaka an'ilay feo araka ny tokony ho izy. Ohatrao zany ny tanjony, tia nisy fahazarana teo aloha, efa ilay fahazarana ankehitriny zany manera an'ilay feo, tsy voabaiko ny vatana. Ny fomba hibaikona ny vatana ankehitriny terena ny feo, misy menjakenjana ao amin'ny tenda, misy menjakenjana ao amin'ny kibo sy ny sisa. Ny tanjona dia zao hamboly fahazarana vaovao mba tsisy enjana ny tenda, tsy misy menjana ny kibo. Rehefa menjana mantsy eo amin'ny tenda ary menjana mazava ho azy ny eo amin'ny kibo, ny dikan'izay terena ilay famoaham-peo, atosika ilay famoaham-peo, na ataoko teny vary amin'any na amin'ny teny frantsay, posena ilay feo. Ny feo tsy atosika toy izay fa atoraka, projeté hoy ny teny frantsay. Atorantsika ilay feo zany mba afaka miakatra kokoa izy mamonjy ilay aigu tahaka ny roplanina amin'ny décolle reny, izay ny tanjony izay. Ka misy exercice vitsivitsy maromaro aloha zany tena exercice tena tokony ataon'izay, fa tsotra rahantsika amina video anankiray fa manjary mona aminay ny ianareo fa misy exercice vitsivitsy reto tena hanampy ianareo amin'izay famoahana ny fialana an'izay ilay fahazarana tsy mety izay. Voalohany aloha dia zao mizara miteny mora sy malefaka. Miteny hoe mora dia ny volume zany no atao mora ny volume, malefaka tsy asina tanjaka ilay feo. Ahoana moa izay? Ohatra manisa zao ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy satria misy voyelle ilaina amin'ilay teny frantsay, dia tsotra fotsiny manisa. Ohatra raha ataoko normal ohatra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Raha mihaino feoko nareo dia henonareo nga amin'izay feo somary garagara zay, tena naturel amin'ny feoko mihitsy izay.
efa hatrambola kely efa hatramin'ny sy nytenenako de efa mipetraka teo foana zay karaha feo zay kanefa afaka manakatra noty ambony zay feoko zay satria mampiasa teknika vocale aho raha manisa 1 2 somary ovaiko zay ataoko moramora de anisa ambony 1 2 3 zay zao izy nyterena fa ataoko mora sy malefaka le izy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 nitanjona aloha voalohany am'izay mamoaka an'izay mora zay hoe 1 2 3 4 5 6 7 tsotra fotsiny raha mbola terena le feo de tsy avita hibaiko ny vatana hamoaka an'izay mora zay mihitsy isika mora sy malefaka fa nitady avy ny vatana avoaka de le feo misy tanjaka mafy 1 2 tsy maintsy zay foana ary be de be mihitsy ny olona no miteny tsy vitako le miteny mora sy le miteny malefaka zay ny anton'izay de ny fomba izarana am'izay tsotra fotsiny de mila verimberina matetika le manisa mora sy malefaka iny na voyelle na mihira mora sy malefaka ohatra fa mora sy malefaka ohatr'izay na raisiko ohatra zao ny hira anivonjy azo fijaliana zao no atao pratika rehefa eo de iraiko le izy ohatra tsy mitady hoe voatonona tsara ny tononkira fa alefany fotsiny de vao may azy tavavoaka izay le hoe mihira aigu zay raha ataonao kamo vatana satria zao mazoto be le vatana manampitanjaka be le vatana tam'le fahazarina teo aloha le manosika an'le feo fa rehefa projetena le feo mitoraka kely ohatr'izay de amoa ivoan'ilay feo de tsotra fotsiny aza sokafana aza sokafana be moa zany zay le mira mora sy malefaka ny fanampiny exercice atao rehefa hamoaka an'ilay feo amoaka feo aigu sika de tsotra fotsiny ny position larynx apatsahiviko atao amin'ny larynx zay misy monsieur amin'ny lehilahy izy tonga de monsieur be ny pomme d'adam ny momba ny ao anatiny ao rehetra zay natsony hoe larynx ny position ny larynx io no mitondra ny feo hoe aigu na grave ny feo avoaka raha grave ny feo avoaka atsika de midina ny larynx hitanareo izy io midina ny pomme d'adam amin'ny alalan'ny pomme d'adam ho anareo vehivavy tsisy pomme d'adam ianareo fa jereo apetrao eto amin'ny tenda ny tanana de misy tolona somary mivotra kely tsy terena tsy atosika ny tanana fa miteraka mahafata raha izay no atao fa apetrao tsy moramora fotsiny de no misy tolana ohatra mivotra kely zay de io jereo vidéo aololo ao amin'ny pejy fampianarana mihira fa efa nazavaiko hoe maninona ny samihafa ny halavan'ny misy maninona ny vehivavy ny tsisy an'io fa maninona ny lehilahy misy an'ny pomme d'adam de rehefa mihira noty ambany sika de midiny io nangenanao zay izy raha ambany be tsy todiny feoko ny ambany mihoatrin'izay nangenanao fa tsy namaly teo zay ohatra zao nitodiny feoko ambany fa misy mbola matody ambany noho izay de rehefa midina ohatr'izay ny position larynx de grave ny feo mivoaka rehefa miakatra indray ny noty aigu ny noty avoaka de mazava ho azy mifanohitra am'izay de miakatra amin'ny position larynx ary eo le olana no miseho rehefa manosika feo isika de zao lasa mijanona eto amin'ny position normale eo ny position larynx nefa tsika tia anery amoaka feo aigu ambony de ina no mitranga lasa terena le feo de zay no mitranga amin'ireny le de tonga de mikatona mihitsy na atao amin'ity teny ity satria zao tiana hotazomy position eo amin'ny position normale eo ny larynx kanefa ny feo avoaka tiana ho aigu any ambony azo atao rehefa vobaiko ny vatana somary latsa-datsaka kely no normal na lay feo na de aigu aza ny feo avoaka ambony toy ny any amin'ireny mpira klasika ireny fa tsy hidra am'izay akory sika fa zay ilaitsika amin'ny ankapobeny no hozaraina
amin'izao vidéo zao. Dia ahoana ny exercice atao indray mba hahafana mamoaka an'izay feo mba position hiakatra izay larynx. Dia atambatra amin'ny alalan'ny exercice na twang, ny exercice ho avoaka. Inona moa ny twang? Ny twang dia tsy inona akory fa akarantsana ny fanononana ny feo, ny voyelle indrindrindrindra. Rehefa karantsana ny voyelle, izay ny twang mikarantsana, dia ahoana moa ny feo mikarantsana? Raisiko ohatra ny a, zay zao normal zay, tsisy twang. Rehefa atao mikarantsana zay a zay dia toy ireny feo mivareraka antsika malagasy eny an-tsena sy ny karazany zay misy twang. Fa isika malagasy nefa somary voadona kely amin'izay feo misy twang zay. Raha misy twang izy ohatran'ny hoe mora kokoa, mahafinaritra mihainao zay twang fa voe mikarantsana dia tonga dia vetsika tsy zany ve le feo mivareraka ratsy be ireny indray. Fa tsy maintsy ampiasaina nefa iny, fa zao any amin'ny note aigu any ambony ny tena miasa ny twang, fa tsy amin'ny marina miasa iny izy eo amin'ny médium eo, misy kely ihany koa izy amin'ny grave azo ampiasaina, fa ny tena ampiasaina ny twang dia amin'ny note aigu any ambony. Raha anao ohatra zao hoe fa raha ataoko amin'ny note ambony zay mitovy ihany fa note fotsiny nakariko napitoko mitovy ny twang nampiasaiko, tsy eny kokoa ilay mivareraka rehefa any amin'ny aigu any ambony, fa eny be ilay mivareraka rehefa any amin'ny aigu, rehefa any amin'ny note grave. Inona zany no ataontsika ho atambatra izay twang sy izay position larynx hoe miakatra izay, dia tsotra fotsiny, tsy hitady hanokatra ny mâchoire ity isika aloha. Noho izany ny teny ianarantsika azy dia voyelle i, na hoe ataontsika pi dia apitsika ri. Raisiko ilay hiran'ny vonjy teo ilay hazo fijaliana ohatra piririri, tsisy mihenjana ny tendako toko kamo vatako ka atao raha toko hitanareo mihitsy mikamo piririri dia tsy misokatra ty. Fa raha mitady hanokatra ny hoe piririri zay zao mihenjana atosiko ny feo. Zao indray ny feo raha karantsako, ahenako be aloha ilay puissance piririri, aloha hena kely fotsiny kibo piririri tiriririri tiririri tiririri. Zay zao tsy napiko ny twang fa niakatra nefa le note ambony kokoa dia apiko ny niveau an'ilay twang tiririri piriririri. Dia tsy sahiranao mamoaka an'ilay feo aigu any ambony. Ny tanjona zany dia tsotra fotsiny, mila voapaiko aloha ny vatana. Rehefa voapaiko ny vatana, mora amintsika ny mamoaka an'ilay feo. Ina zany ny exercice tokony atao ifehezana an'izay resaka ny mora ifehezana an'izay resaka note ambony izay dia tsotra fotsiny. Averintsika le mora sy malefaka. Ny exercice mora sy malefaka no atao, tsy voatery miteny fa azo atao mihira ihany koa. Ny tena tsara indrindra rehefa tsy mety aloha ny mihira, zay vao ataovy miteny. Fa ataovy ny hira, tsy haiko izay hira tianao ao, le hirany vonjy foana moa zany no nraisina teo foana dia raisiko ataoko mora iny. Nanginanao fa tsy namaly teo, nivavaka nifonao azy ireo, niantsoantso anao noho ny kapoka, ny ranonao latsaka no avotray. Zay le mora sy malefaka. Aza mitady volume mihoatra lavitra noho izay aloha hoe nanginanao fa tsy, aza mbola mitady asiana puissance aloha, fa mora sy malefaka no atao. Inona hira ho ataonao dia ataovan'izay, tadiavo le ina le hauteur an'le izy iranao, le clé an'le izy, dia raha mora sy malefaka amin'iny dia avy eo ho ampiana puissance izy rehefa eo. Vita le mora sy malefaka dia ampiana indray izy ny twang. Ny prononciation rehefa grave dia a, o, i, e. Fa rehefa aigu dia ampiana twang ny prononciation dia lasa hoe a, o, i, e, a, o, i, e. Mbola azo atao mora noho izay a, o, i, e, lasa a, lasa o, lasa i, lasa e. Fa tsy hanorina akory tsy lasa
tsisy anoronoatra akory ao atenda avokoa ny fiforonan zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe aiza akory ao atenda na ny amplification ny résonateur zany mitovy an'ireny vatakazo amin'ny gitara iny na lay corde miasa corde vocale moa mazava ho azy ao atenda de ny tanjona hamoaka an'izay voyelle zay ka rehefa hamoaka an'izay toangy zay tsika de repéreo nify ambony ato amin'ny akavia akavanana ato fa ny sisiny lela mila mipetaka an'ireo anankiroa reo de loha lela ity mipetaka ny nify ambany ato loha lela mipetaka ao de lasa mahazo ohatrao ato zany ny nify ambony ato nify anankiray de ity mipetaka amin'ny nify eto anoloana eto mahazo repère asika amin'izay fotoana zay hoe aiza ny position lela mety ny toaingy rehefa nanginanao apiko ny toaingy zay nanginanao mbola napiko indray zao ny toaingy fa position mitovy eo ihany izy de tsy sahirana mamoaka an'ilay feo na ambony be aza no voakako rehefa aveo mitovy an'izay ihany koa raha ohatra tsisy tanjaka aza no feo voaka ohatra tsy intononona fa lasa tsy antonona fa lasa tsy ontonona fa lasa de le miakatra aigu zay le projet tena le feo zay no tena mitondra azy fa any vidéo manaraka ny orina sika no miditra kokoa amin'izay fa ny ankehitriny aloha de le feo misy tanjaka no avoakantsika hoe ohatra le feo misy toingy ary misy tanjaka mora sy malefaka de aveo izaro mamoaka an'le voyelle to vareraka ohatran'ireny mpivarotra rehetra reny tsisy olana akory zany aza atao mahamenatra izaro zay voyelle zay ataovy tadiavo araka zay position mety amin'ny feonao le izy reveo de ataovy ny hira fa hitanao fa ho tavavoakanao ny mamoaka noty sy mihira noty ambony